De fiara-miasa ressources ny États-Unis teo amin'ny gouvernemanta malagasy niaraka tamin'ny AFD na ny Agence Française de Développement ho isika ny voalohany tamin'izany dia ny fampitramam-bola tafiditra ao anatin'ny fandaharan'asa PADAP ary ny faharoa dia ny fanampiana amin'ny vondrona Europiana izay tarihan'ny AFD ihany moa zany ny antsipirimba voavetrany ary. Maneho ny fahavononan'ny La France anohana ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana ny fifanarahana roa tonta izay vita sy ny androany teny amin'ny ministeran'ny tedi-bola sy ny fitantanam-bola raha ny fanamariana noentin'ny lehiben'ny masivon'ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara. Ny fanarahana voalohany dia fampindramam-bola mitetina 520 tapitrisa euro avy amin'ny Agence Française de Développement mikasika ny tetikasa PADAP na projet agriculture durable pour une approche paysage. Ministra telo izay tonga nanatrika ny fanaovatsy ny androany no voakasika ao anatin'izany. Ministera anankitelo miaraka mitantana an'ilay tetikasa satria ankoatsika fotoana zao dia fiovovan'ny toetrandro io tsy afaka intsony tsy eritreritra zany fampandrosoana ny any ambanivohitra ampiakarana ny tahampamokarana nefa tsy mijery mikajy fikajiana tontolo iainana, fikajiana ny rano koa anatin'izay fikajiana tontolo iainana zay satria misy zavatra sarobidy indrindra io eo ambanin'izay rehefa aveo izay tsy voalaza teo ireo fa mahazatra amin'izay hoe hitondrana ny masomboly hitondrana ny teknika azo amezana an'izany ny formation anatin'izy ihany koa. Ny fifanarahana faharoa dia fanampiana mitetina 5,4 tapitrisa euro izay ho tantanin'ny AFD mikasika ilay tetikasa PIAA na programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Makasika ndraikantsika hoe programme intégré d'assainissement d'Antananarivo. Io dia efa ila tokoa ny alasana azy io satria araka ny kolagazay dia saika isa-taona sika rehetra no mibaby mivoka-dratsy ny reny tsika hoe filotsahan'ny tsakorana betsaka ireny eto Antananarivo indrindra ary amin'ireo quartier maro samihafa eto Antananarivo. Ankoatry ny talen'ny AFD dia nanatrika ny fanaovatsy ny androany ihany koa ny solitenan'ny banky raisam-pirenena eto Madagasikara Coralie Gevers sy ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny vondrona Europeana.